Aleluia. Aleluia. Dia fantasy saya melakukan sesuatu. Bukan dalam jika tidak berwani, barulah kita ini dimana itu sebenarnya. Faru menarikkan kisah itu dia arapaina sikereta saya menarikkan fantasy. Isu bapak besok dia lalu fight lavcha mati. Mirasoanao ny tenanay fiangonana eto Amondronakely sy ny mpanompon'Andriamanitra mba tena ho tain'Andriamanitra ihany koa ane ianao. Eny, na dia any anaty tokantrano ary ianao no manaraka izao fotoam-bavaka izao ka raisinao amin'ny finoana fa afaka miasa ny herin'Andriamanitra ao anatin'izany fotoam-bavaka izany dia ho tain'Andriamanitra ihany koa ianao. Koa amin'ny alohan'ny zavatra rehetra dia andehantsika hiaraka hivavaka avy hatrany hisaotra an'Andriamanitra ary ametraka ity fotoana ity eo am-pelatanan'Andriamanitra avy hatrany. Hivavaka sika tonko. Andriamanitra rainay eo, mbola misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka sy mideranao zahay ary manandratra sy manome voninahitra anao ihany koa. Misaotra ry Andriamanitra iny amin'izao fotoana izao, mbola nomenao anay ahafanay miaraka manompo anao eto amin'ity toerana ity. Apetraka feno am-pelatananao Andriamanitra ny fotoana rehetra, na ny fiderana, na ny vavaka, na ny fanatitra, na ny afatry ny teninao Andriamanitra, dia apetraka feno tananao zany. Ianao no omba anahy, ianao ny tantana anahy, ianao ny tazo ao fotoana izao Andriamanitra. Jesosy eo, izao fotoana izao dia ataonay sy ho tanterahanay amin'ny anaranao. Mino izay fa eto ny fanatrehanao androany, hiaraka aminay eto ny herinao androany, omba sy tantana anay ianao, hiasa mahery vaika amin'ny fiainanay ianao, fanay masonao, manasanao ankoa aho hiasa ao anatin'ny fotoana rehetra izay irahanay manatanteraka eto amin'ny toerana ity. Fanay masonao, hiasa ao mpony tsirairay avy ihany koa ane ianao, hikasika ny fanahinay ianao androany, ka ny fotoana izay irahanay miaraka eto androany dia fotoana atsapanay ny herin'Andriamanitra, hiasa mahery vaika amin'ny fiainanay. Ary mivavaka Jesosy ho an'izay marary rehetra dia hinoko fa ho sitrana izy androany. Izay manana olana dia hivany olana androany, mampandresy an'izay ao anaty ady ianao androany, omba sy hitany fiainanay ianao Andriamanitra, ampahery ny fanahinay ihany koa ianao, ka dia ampetraka sady eo an-tananao Andriamanitra ny fotoana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, raiso Tompo, tena ho fanatitra masina kasitrahana eo anatrehanao ny fotoana rehetra izay ataonao eto. Ary afafinay ny rahan'i Jesosy andrakotra ny toerana ity. Afafinay ny rahan'i Jesosy andrakotra ny fomam-panahinay tsiraray avy. Tarizay fanay masy, tena anana fifandraisana matotra amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra Tompo. Amen. Noho izany satria efa vitantsika ny vavaka, hiteran'ny Tompo isika amin'ny alalany hira anankitelo. Ho antsika rehetra, na ny any an-trano, na ho anao ankoa ato anatin'ny trano fivavahana ato, dia tomboka ianao, tena anao, dia hoy aminao, ankasitraka anao Andriamanitra. Ndao ary Tompo atolontsika an'ireto mpitehiray ireto zany namafy izy ireto. Alléluia. Dia faly miarabantsika rehetra indray tonga eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity itsika dia any tokantrano ihany koa dia arabaina manokana amin'ny anaran'i Jesosy dia manona ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy. Raha mety aminao dia ndao hiaraka hitsanga antsika androany hideran'ny Tompo hiteny amintsika androany hoe tena mahafinaritra be miaraka aminao Jesosy satria tena tsy haiko raha tsapanao zany fa tena mahafinaritra mihitsy miaraka amin'ny Jesosy raha manana olana ianao dia Jesosy ny antsoinao dia mamaly anao izy. Raha misy zavatra manahirana ny sainao dia atsoinao fotsiny Jesosy dia miaino anao izy. Ny olona mety mitsara anao fa Jesosy tsy mitsara anao zany. Dia androany ndao tenentsika Jesosy hoe tena hiaraka aminao foana ary Jesosy Tompoko tsy manana olo-kafa ankoatra anao
Kristianina fa Jesosy mihitsy nefa nisidina anao avy tao amin'ny lalina ho amin'ny fahazavany mahagaga amena dia raha tonga eto ianao androany dia tiako ianao tena hoe andao an'olo tena indray ho an'i Jesosy na ny ten'Andriamanitra ary dia miteny an'izany hoe mazotoa manolotra ny tenanareo dia andao androany hanolotra ny tenantsika ho an'i Jesosy ndao hiteny amin'i Jesosy hoe za Jesosy n'aiza toerana misy ahy dia anao ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainako dia anao na ao anatin'ny fahoriana na ao anatin'ny fifaliana Jesosy dia tsy ala aminao za mihitsy ary ny momba rehetrarehetra Jesosy dia apetraka eo an-tananao saintsaino anie ny zavatra afaka ataon'i Jesosy ho anao hoe saintsaino hoe inona avy ny zavatra efa nataony ho anao kory ary tany aloha ny ainina efa natolony ho anao ary ianao inona no mba nataonao azy androany atolory ho azy ny tenanao hoento eo anatrehany ny mombamombanao rehetra satria ianao no meny fofonaina dia nataony izany mba hahafahanao manompo azy bebe kokoa mihoatra noho ny hatramin'izay dia androany mety iza androso eo anatrehany tompo atolory azy ny mombanao atolory azy ny fiainanao rehetra ny mombanao rehetra atolory eo an-tanany izany satria izay atolotra an'Andriamanitra dia voatahiry mandrakizay eo am-pelakana manao koa toria se sombina
Samin Jesosy naiza toerana tianao malehanay dia manaiky izay iarady naiza leanga nautsiky natomba atunkianga iaina ambiny lalana tetenifica sanga turia sei somino minanao zay dia tsy ala aminao na oviana ny momba anay rehetra dia omena ianao satria ianao ny tompo sy mpanjakanay ianao ny tompo sy mpanjakany fiainanay ny momba anay rehetra makasikasika ny fiainanay rehetra dia omena ianao Jesosy minanao Jesosy minanao Amafisy am Jesosy androany ny fonao rehetra dia mitsoka azy ny mombanao rehetra dia miondrika eo anatrehana Bitika indrindra eo anatrehanao bitika efa ianao no Andriamanitra lehibe sy mahagaga dia tompona Alleluia andrimbinana tsisy analana fa tena hoe ny momba anay rehetra dia omena ianao avokoa satria ianao ny tompon'izany rehetra ampiasao anaka izay tianao ataonao aminay dia ataovy sady dia ianao rery any Jesosy ny momba anay rehetra ozy izy ateo omena ianao ny masinay ny sofinay, ny oronay, ny antom-pisinay dia ianao rery any ka averinay any aminao zany ampiasao arak'izay tianao tompo ianao no antony havelomanay Jesosy tsy zavatra tianay mihoatra no ianao ety ambony ty tany ity fa ianao irery
Misaotra anao zahay fa tena no arianao tokoa zahay
hitovy endrika aminao. Sambatra izay Andriamanitra fa nomenao ilay fanahy anam-pitoviana taminao zahay. Mankasitraka anao zay satria izahay ilay olona lavitra anao fahiny nanara-po famifanao izao tontolo izao. Izahay ilay olona niala taminao Andriamanitra no niditra ny fonay, fa dia nantsoinao izay anatona anao, nantsoinao izay mba tena ho zanaka indray, natsanganao olo-baovao teo anatrehanao. Misaotra Andriamanitra ny amin'izany tombontsoa lehibe izany, manana fahasahiana natona anao amin'ny seza fiandriana izay ankehitriny amin'ny alalan'ny finoana izay atao ponay ato. Misaotra Andriamanitra, izany no tsy salasalanay androany, fa mandray atanana amin'ny fiainanay ianao, mandray atanana ny mombanay rehetra ianao, ary mandray atanana ny mandrakizay anay. Tena misaotra Jesosy, fahasoavana izany, fahasoavana izany, ny antom-pisiana izao, ny fahavelomana izao, dia tsy misy avy aminay na dia kely akory ary, fa avy aminao zany Andriamanitra. Mankasitraka Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra Andriamanitra. Amen. Mazao ny toerantsika Tompo. Dia isaorantsika lehibe ny Tompo izay nitarika antsika atao anatin'izay fiderana izay sy ny ankohaka teny an-tren'Andriamanitra. Misaotra ihany koa ireo mpanompon'Andriamanitra izay nanaiky nampiasain'ny Tompo amin'izany antso lehibe izany hoe hitarika antsika ao anatin'ny fiankofana sy ny fiderana an'Andriamanitra. Ankehitriny tsika dia mbola hitoy amin'ny fitoam-bavaka izay rahantsika manatanteraka eto amin'ny alalan'ny fidorantsika ny fanatitra. Ho anareo any an-tokantrano na ho antsika atao anatin'ny trano fivavahana dia tsarovy fa ny fitondrana fanatitra eo anatren'Andriamanitra dia tsy hoe fombafomba-piangonana, tsy hoe fahazarana ihany koa io, fa ny fanatitra dia izao. Ozy ny Baiboly manao hoe aza miseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatren'Andriamanitra. Faharoa manarakaraka izany ihany koa ny soratra masina dia milaza fa an'Andriamanitra ny tany sy izay rehetrarehetra eo aminy. Ny tena izy ry havana dia izao, isika vahoakan'Andriamanitra, isika olon'Andriamanitra dia tokony tena anana etaeta, anana fahazotoana, ary tokony tena anana finoana fa Andriamanitra zany dia mitaky ary miantso antsika mba hitondra fanatitra eo aminy. Tsy hoe Andriamanitra tsy manana izy, tsy hoe Andriamanitra mahantra izy, fa ny tena izy dia izao, Andriamanitra ny tompony zavatra rehetra, an'Andriamanitra ny tany sy ny zavatra rehetrarehetra ho aminy. Fa maninona renao ny antsoin'Andriamanitra no fanatitra? Fa maninona isika didin'ny Baiboly hitondra fanatitra? Ny tena marina dia izao satria ny Baiboly dia miteny hoe ome ozy dia mba omena ianareo. Izany hoe tombontsoa antsika kristianina, tombontsoa antsika olon'Andriamanitra, ny mahatonga ny tenin'Andriamanitra miantso hoe mitondra fanatitra, satria amin'ny fotoana manome ianao hanokatra ny tany an'Andriamanitra dia mbola ampitombony eo am-pelantananao. Raha marina izany dia atao hitehaka ho an'ny Tompo. Noho izany indrindra raiso fahasoavana ho antsika hoe afaka hitondra fanatitra isika, afaka hitondra mpafolo-karena isika, mba azonao sary an-tsaina ve zany hoe an'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ny tany rehetra sy izay rehetrarehetra ho aminy, fa zasy ianao nampindramina hitantana an'izany. Ka raha ny ampafolo ny alainy aminao fa ny 700 isan-jato omeny ianao, dia ozy ianao za fe tsy amme. Raha mbola tianao Andriamanitra amme betsaka noho ilay teo aloha, akatoavy zay lazainy, akatoavy ny teniny. Andriamanitra te hiasa mahery vaika amin'ny fiainantsika, fa itsika mihitsy mila vonona akatò izay lazain'Andriamanitra, akatsotra ny fotsika dia afaka anao zavatra lehibe Andriamanitra. Ndao ary omany eny an-tananao ny fanatitra rehetra izay fanomanao an'ny Tompo ateritsika atao tranon'Andriamanitra ny ambafolo-karena, hoentsika ny atren'Andriamanitra iny io fanatitra, ary ho anao izay anohany ny amin'ny asa fitoriana ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahitalavitra, amin'ny alalan'ny onjam-peo radio, dia afaka manatitra izany ato anatin'ity boaty ity ianao, na ho antsika ihany koa any amin'ny tokantrano any hoe mba te hanohana izao asa fitoriana izao ianao, dia afaka aza misalasala mihitsy ny ianao fa toany ny asan'Andriamanitra fa fitahinao anao zany. Maro aminareo ireny miantso anay hoe tamin'ny alalan'ny vavaka natao tamin'ny alalan'ny fahitalavitra dia sitrany any aretina.
ny vany olana tamin'ny alalan'ny vavaka tamin'ny fahitalavitra dia notahin'Andriamanitra amin'ny fiainany be dia be tamintsika hoe amin'ny alalan'ireo toriteny ao amin'ny fahitalavitra dia lasa manana finoana ianao lasa mahery ianao tena mandray tenin'Andriamanitra velona ianao dia hoy aminao hoe toany ny asan'Andriamanitra fa fitahin'Andriamanitra ho antsika foana izany ka dao tsika hivavaka ary tompoko ho an'ny fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra ry Andriamanitra rainay tsara indrindro mbola mankasitraka sy mideranao zahay manandratra sy manome voninahitra anao anko misaotra ny amin'izao fotoana afana hitona fanatitra eto anatrehanao zao raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra ry Andriamanitra rainay be voninahitra ilay mahefa ny zavatra rehetra ny tompony hery sy ny fahefana manomboka any an-danitra ka hatrety ambonin'ny tany ianao misaotra Andriamanitra satria ianao tokoa ny tompon'izao rehetra izao kanefa no tahinao zahay dia afaka nambinina ny asanay nambinina ny ara-bolanay nambinina ny ara-panahinay nambinina ny fiainanay eny Andriamanitra tsy ny aty an-tany ihany namatsinao anay fa hatramin'ny mandrakizay anay dia efa nomaninao izany Jesosy ko andromany ary tompo anolotra sy anatitra fanatitra eto anatrehanao zahay ary ny ampafolony izay nitahinao anay atolotray ampifaliana hometinay amin'ny finoana izany ka raisy tompo mbo fanatitra masina isakasotrahana amin'ny anara tsarobidin'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany saotra ry tompo tsara indrindro amen ao anatin'izay dia anatanteraka izany ampifaliana isika ndao tsika hiaraka hiteran'ny tompo amin'ny fotoana anaterantsika ny ampafolo-karena sy tatazana amin'ny fanatitra eny ampitoerana izany tao ary tompoko anao hira anankiray isika Vale, vale, oh, na, 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 na.
anaran'i jesosy ia isaotsika ny tompo lehibe izay irosavetrany amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra isika androany za mino fa manakambara amintsika Andriamanitra ary ny afatra hoentinety dia ataoko hoe fitahiana ho an'ny fiangonana rehetra mihitsy ngamany androany satria nitoroteny efa iantsika tankeo dia nitoroteny amin'izao dia ohatran'ny hoe mbola mifandray ihany dia inoko izany fa izay ny sitrapon'Andriamanitra amen ve alleloia ny izany raiso fahasoavana lehibe aonao mihitsiny na ho anareo any atokantrano izay manaraka ny afatra izao fotoam-bavaka izao amin'ny alalan'ny fahitalavitra izany na ho antsika atao anatin'ny fiangonana ihany koa dia raiso tena ho tombotsoa lehibe sy fitahiana ho antsika ny tenin'Andriamanitra andao ary tonga dia hivavaka avy hatrany tsika tompoka ho an'ny tenin'Andriamanitra raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izahay mankasitraka anao indray izahay tompo ny amin'ity andro androany ity izay mbola nomenao anay ahafanay mbola mihaino ny teninao indray Andriamanitra ataovy tena fitaovana lehibe ampelantananao tendreny molotro osoro ny vavako enao ny mampiteny mba hiteny arak'izay sitraponao tendreo afanay masina mba tena hoe teny velona avy amin'Andriamanitra ny fanambarana hoentiny eto amin'ny toerana ity mba ho an'ny fiangonana rehetra ary ho an'ireo olona izay manaraka ny fitoam-bavaka amin'ny fahitalavitra tahinao tokoa ny tsiraha Andriamanitra hosokafanay ny fosiny fananay tompo hisokatra ho an'ny teninao izahay ka mitenena araka ny fombanao mitenena araka ny sitraponao ampangino Andriamanitra ny fe rehetra izay tsy avy aminao ka ny elingelona ny fifatoanay eo mpandrenesana ny teninao Andriamanitra ataovy mandray anjara ao anatin'ny teninao izahay mitenena aminay tompo mitenena fa vonina ieno amin'ny mpanomponao mitenena Andriamanitra ndao tena hivavaka isika itoam-bavaka ny tenin'Andriamanitra itoam-bavaka mba hiteny amintsika Andriamanitra androany amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra ny an-trano dia andray teny velona avy amin'ny tompo zay rehetra ato ny trano fivavahana dia andray teny velona avy amin'Andriamanitra hositrana ny any marary ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ahery izahay atoky an'Andriamanitra izahay tsy anana fanahiny izahay na inona mitranga na inona iseho dia matoky izay Andriamanitra fa mbola tsy miovy ianao afaka mandray an-tanana amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen alleluia hitehaka mafy be ho an'i Jesosy sika rehetra ndao raitsika ny baiboly dia hovakina ny tenin'Andriamanitra izay akatsika ny fampianarana eto amin'izao fitoam-bavaka androany maraina izao ao amin'ny filazantsarany Luka toko fa 12 dia vakina manomboka eo amin'ny 9 fa 12 ary faranana eo amin'ny 9 fa 4 Luka toko fa 12 vakina manomboka amin'ny 9 fa 12 ka hatramin'ny 9 fa 4 amin'ny anaran'i Jesosy no amakina ny tenin'Andriamanitra ary Jesosy tamin'ny mpianany noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manahy ny amin'ny ainareo zay hoaninareo na ny amin'ny tenanareo zay hotafianareo fa ny aina mihoatra noho ny hanina ary ny tena noho ny fitafiana every ny goaika fa tsy mba mamafy na mijindra ireny ary tsy manana fitoeran-javatra na trano fitehirizana nefa Andriamanitra mamely azy tsy mihoatra noho izany fa tsy mihoatra lavitra noho ny vorona va ianareo io tenin'Andriamanitra io no akatsika ny fampianarana sy ny fampahirezana avy amin'ny fanamasina androany maraina fatotro dia izao hoe hiteny amintsika siraray avy ane Andriamanitra ary tena andray an-tanana amin'ny fiainantsika re Andriamanitra androany koa ety ampiandohan'ny afatra ary dia izao hitaonantsika izay ao anatin'ny aretina mino fanasitrana Jesosy androany miantso antsika izay ao anatina fizavorovoroana fiainana amin'izao fotoana izao mino fa andamina amin'ny fiainantsika rehetra Andriamanitra androany ho anao ankoa izay tena ao anatin'ny fahaverezan-kevitra ara-baky teny andray an-tanana amin'ny fiainanao Andriamanitra ka ampandresy anao izay mitehaka mafy ny loha hevitra ianarantsika amin'ity maraina ity ary dia hoe aza manahy ianao fa apetrao hoe ampelan-tanan'Andriamanitra ny fanahinao rehetra
miatrika vanim-potoana manahirana tokoa ry havana izao tontolo zao ankehitriny tsy ny eto Madagasikara ihany fa saiky manerana ny tany mihitsy. Ao ny resaka fivan'ny toetrandro maro samihafa, ao ny resaka fiakarana vidim-piainana, ao karazana olana maro samihafa, ao karazana retina mitranga eto sy eroa izay mahaverevitra ny manam-pahaizana, mahaverevitra ny olona maro ary mahaverevitra sara-baoaka. Mitranga izay zavatra izany satria ny antony dia izao: ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa amin'ny andro farany ozy dia hisy fahoriana ety ambonin'ny tany. Izany hoe ireo trangam-piainana, ireo zava-misy atrehana ankehitriny zany dia tsisy zavatra kisendrasendra na zavatra niseseho azy fa efa voalaza ny soratra masina ny fiaviana. Averiko tsara, ireo zavatra mitranga, ireo zavatra miseho, ireo zavatra misy ankehitriny dia tsy hoe zavatra miseseho azy na kisendrasendra akory fa zavatra efa voalaza ny soratra masina daholo ireny. Mbola tany amin'ny vanim-potoana tany aloha be dia efa nilazantsika sahady ny tenin'Andriamanitra fa rehefa ho tonga ny andro farany dia hisy fahoriana maro hitranga ety ambonin'ny tany. Hisy trangam-piainana mahaverevitra olona maro izay hiseho ety ambonin'ny tany izay mbola tsy nisy toy izany tany amin'ny andro tany aloha. Hoy ary havana izay maheno ankehitriny na manaraka tao anatin'ny tranon'Andriamanitra. Manoloana an'ireny zavatra mitranga, manoloana an'ireo fahasarotana ara-piainana, manoloana an'ireo zavatra misy miseho amin'ny fiainantsika ireny dia hoy amintsika: tsy vitsy amin'ny olona amin'izao fotoana izao no tafalatsaka ao anatina fiainana feno fanahiana. Mananaka maroan'ny olona hoe anahoana no avin'ity fiainana ity. Zao mihitsy ny fitenin'ny olona sasany: raha zao no mitoy angambany dia tsy hay intsony no mbola ho fiainana ao aoriana ao. Olona mivavaka zany olona manompo an'Andriamanitra zany fa zao no teneniny: raha zao no mitoy, anahoana reny fiainana afaka taona vitsivitsy, na anahoana reny trangam-piainana afaka volana vitsivitsy. Zao ry havana, vokatra zany tokoa dia manany olona. Ka hoy amintsika miteboka faharoa: anisan'ny hery anankiray tena mampahory sy tsy mampilamina olona maro ny hery natao hoe fanahiana amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Averiko tsara: anisan'ny hery anankiray tena mampahory ary tsy mampilamina fiainan'ny olona maro ity herina fanahiana ity amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Tsy milamina ilay olona, manana fanahiana ny olona, ao anaty tebotebo sy tahotra ny olona amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Zao nefa nyteneniko amintsika: na iza miaina sy mitoetra anatina fanahiana, na pino ilay olona na tsy pino ilay olona, dia zao zavatra ho tsapa sy vita eo aminy. Averiko ity teboka fahatelo ity: na iza olona miaina sy mitoetra anatina fanahiana ilay olona, na pino izy na tsy pino, izany hoe na olona mivavaka na tsy mivavaka, dia reto ny zavatra ho tsapa sy vita ho aminy. Teboka voaloha: tsy manam-piadanana ny olona rehefa feno fanahiana ao anatin'ny fony. Sa tsy marina zany? Na dia mpino kristianina raha izy, na dia olona milaza fa mpivavaka aza izy, mazava be fa olona tsy mivavaka vao mainka angamba no loza. Lasa misitaka ao anatin'ny olona ny fiadanana, lasa tsy manana fiadanana tsony ilay olona. Jesosy ngery havana nampanantena fa rehefa tonga amintsika izy dia amme fiadanana izy. Ny mampiavaka ny olona mivavaka, ny mampiavaka ny olona manana an'Andriamanitra dia izao: natao hanana fiadanana, le fiadanana tsy hanana an'izao tontolo izao ianao. Manaova amenina mafy ianao. Amenina. Nefany raha vao miaino anaty fanahiana ilay olona, raha vao mitoetra anaty fanahiana ny olona, dia arak'izay teboka voalohany izay, tsy manam-piadanana izany olona izany. Misitaka ao anatin'ny olona ny fiadanana, lasa lavitra n'ilay olona ny fiadanana, ary olona tsy manana fiadanana tsony izy. Izay ny teboka voalohany raha vola velantsika hitoetra nanapaka ao anatsika ny fanahiana. Faharoa, hita koa zavatra tsapa sy vita ho fiainan'ilay olona rehefa ao anatina ataoko hoe fanahiana izy, ho feno tahotra sy fakoviana eo aminy. Lasa olona ny tahotra, lasa olona fiain'ny fakoviana,
zavatra mitranga sy miseho amity izao feno tahatra feno fakoviana ohatrany hoe tsy manantena intsony izy fa mbola afaka manovany tantaram-piainan'Andriamanitra ohatrany hoe tsy manantena intsony izy fa mbola tafavoaka manoloana ny fahasarotana manoloana ny zavatra misy eo amin'ny fiainany ry ava malala ao amin'ny tompo androany ty teny marina aminao fa na inona ny fahasarotana lovanao na inona zavatra misy atrehanao ankehitriny Andriamanitra androany afaka monjy anao amin'ny fomba mahagaga afaka hiasa mahery vaika amin'ny fiainanao afaka manova ny tantaranao zay eo amin'ny fiainanao rehetra Andriamanitra halleloja amen na ve nefa ny mampalahelo ny havana ty izao raha mbola avelantsika hitoetra na anapaka na ihany koa avelantsika azo toerana amin'ny fiainantsika ny fanahiana dia ho lasa feno tahatra isika ary lasa feno fakaviana tanteraka ary niteboka fahatelo ty izao rehefa miaina sy mitoetra anaty fakaviana ny olona dia tiany koa ny zavatra ho tsapa sy hitany tsy manantena ahita zavatra lehibe ary tsy manantena ahita zavatra tsara avy amin'Andriamanitra mihitsy ilay olona na dia olona milasa fa mivavaka aza izy na dia olona milasa fa mpino aza izy dia ohatry hoe tsy manantena izy fa mbola ahita zavatra tsara ahita famonjain'Andriamanitra sy ny tanany mahery ry avanao ozy ho voalazan'ny baiboly Andriamanitra dia efa nteny fa ny zavatra tsy hain'ny olona n'Andriamanitra atao Andriamanitra mahay zavatra rehetra Andriamanitra fa rehefa velantsika napaka ary toetra anatin'ny fotsika ny fanahiana dia matetika tsy manantena ahita zavatra tsara avy amin'Andriamanitra intsony le olona zany nge ry havana na tonga ny olona tao a Samaria lasa nanao foana tsy rehefa tsika ngefa rehefa tonga ny fahoriana rehefa tratra ny fahirano ny vahoaka ny Samaria lasa niakatra ny vidim-piainana lasa lafo ny vidim-piainana moatsy zany va amin'izao fotoana izao miakatra ny frein bus miakatra ny carburant miakatra ny vary miakatra ina koa miakatra ny tsaramaso ozy le olo zay tsy natamiko tamin'ny latsinainy nandray olona tao am-piangonana pastera hay dia lasa niakatra be vidiny tsaramaso ka za ve mofo vidy tsaramaso hay zay nialako azany fa ohatsiny narana baba teny efa laza dimanjato sy arivo pastera ny raika poka dia inona aho dia maninona aho ngamba nefa kelikely aho zay mety efa tsinana tsaramatsony koa ivy niakatra dimanjato sy arivo dia anao ny amihatra fa tsinana tsaramatsony hainao zany hoe miakatra daholo ty karazam-piaina ty raha miakatra amin'ny frais miova kely rapitso miakatra indray hony amin'ny herinandro na ianao ara valalanina na ianao ara very hevitra ohatriny marina tena marina tsy hitanao tsony zay iainana fa za kosa miteny aminao androany na manao ana sy manao ana tranga misy aty ambonin'ny tany na inona iny zavatra fisondrotana isy eto ambonin'ny tany raha mbola ao amin'Andriamanitra ianao dia izao noteneko aminao Andriamanitra nafaka atsika Andriamanitra nafaka anao zay manao menina mafy halleluja amenna fa jereva nge zavatra nisy tao Samaria satria tratra ny fahirano niakatra ny vidim-piainana niakatra ny koba niakatra ny vary nonomboka tsy nisy tsony tsy afaka mivoaka sady tsy afaka niditra tsony mivokatra very hevitra ny olona ry havana tonga eto zao voalazan'ny teny malagasy hoe ny ray aman-dreny tsy mahafoy zanaka zany sa hoana zana hitary vehivavy anankiray zay mahaditra ilay zanana mampiferinay azy ilay zanana mampitomany azy ilay zanana nisy taona tena mitebiteby mijaly mihitsy izy azo mihitsy ny teneniny amin'ilay zanana manao hoe ianao ty angamba ny afony andro iainako satria mafy loatra ny ataon'ilay zanany aminy tena mampitondra fahorinana mihitsy ianao zomantsy an'ilay zanany fa teneko aminao nefany raha vao misy mikitikitika na miteniteny momba le zany hoe ny zanako dia efa tena zanaka ratsy toetra ny zanako to dia efa tena mampijaly anao loatra i zanako ty dia tena olona ohatr'zao tena maditra zao ny teneniny aza kitikitihana fa tsy hainao na raha ren'io hainao zany hoe na inona toetra ny zanany zanaka io ozy anay io ozy io no men'Andriamanitra anahy fa tsy hainao no niteraka an'io zany hoe ninninona lazainao momba ny zanany ninninona hitany masonao momba ny zanany ninninona tebiteby momba ny zanany zanany io satria ny reny tsy mahafoy zanaka vao tamin'ny herinandro ahako resaka tamin'ny vehivavy anankiray dia zao ny teneniny hoe tena mampisotsy rano tsy tiana marina ary pastery tia miteraka ity fa ahoana marina ho alay izy za ozy tamin'ny ety zaza 4 andro any ety zaza dia za ozy efa tezitra be le rafozako efa nioroko efa ngeza be hiteraka mbola ampiny al'izy koa vao maika
Satria isaky metsika olona le rafozam-bava dia izao no tenenina misy to rano mafana, misy to rano mafana, zotony rano mafana. Dia zaho izay efa mangida vavako. Io vao maheno hoe rano mafana ho izay efa ila andeha mihitsy ilay izy. Mbola ampirisiany foana dia very fa rano mafana mampivoaka an'io angamba anozy. Misy to rano mafana dia manena dia ohatrany haiko nefa rano izy dia ko maninona raha ianao maneno. Dia teo amin'izay ozy no nytenenina hoe aika pastera le misotro ny rano tsy tiana le fondrosen'ny rafozana misotro rano mafana matsaboka. Dia teo aho voagaga ay moa zany ve izy ty hoe tena mampisotro ny rano tsy tiana. Ainao izany hoe marary an'le mama, marary an'le renim-pianakaviana no miteraka io ny sotrony rano tsy tiana io ka marary anazy dia tiany foana izany hoe na manahoana na manahoana. Fa ny tia zavatra nisy vokatry ny mosary tao a Samaria nisy vehivavy mpiray vodi-rindrina tsy misy avaratra. Tsy haiko koa izay resaka izy roa tao fa nona loatra. Tsisy nininina fa nivadika ny rasa aika mahafoy zanaka ihany. Na ny sotroina ny rano tsy tiana raha ndao indray hohanina. Raha zany fanaraka izy roa. Zao samy manana an'ilay zanaka raha itsika isenao tsy haiko hoe lahy kely sa vavy kely ohatrany tsy hitako hoe tena lahy sa vavy. Fa hoe andao ho antsika ny anahy androany dia ho antsika koa ny ianao raha pitso ry hava malalao mitompo. Efa tena faratapiny ambony amin'ny anoanana ane zany. Faratapiny ambony amin'ny tsy fiananakanina ane zany matoa hoe zanaka andeha ho andrahoana ho tetitetehana. Na nitetika an'iny ara ve avita. Mba azona onona ve zany hoe ianao ao zanakanao dia hoe ho tetehanao dia andrahoana dia alefa anaty vilany be. Tsy vita zany. Fa vokatry ny anoanana teto, vokatry ny fahoriana teto, vokatry ny fijaliana nisy tao amin'ny fiainan'ny olona dia tsy nanantena zavatra tsara hitranga tao amin'ny fiainany intsony izy taty aoriana. Dia nefa raha zany araka ilay teny malagasy hoe alao maty rapitso toy izay maty androany. Tena andrahoana ilay zaza, tena hohanina izy mirahavavy tao. Ny apitso n'iny nandodonina tao am-baravarana indray la anankiray koa. Raha tsy asiana anaran'olona sao dia mitovy amintsika eo. Ramatoa, alao aiza le anao toa karakara eo amin'izay ka raha tsy akovolosana izy ty karakara karakara. Normal be anankiray na mivady. Ozy na feniny tany na lefa ny lalao tany nga mandrakiotikely ny lalao any farana anaty ala any ianao dia mitaditady sakafo any ianao tsy haiko izay tediavinao any fa ndana aloha isaka ny teny eo vonoana ianao. Lasa nandeha le zaza niafina le zaza tonga amin'izay le ray dia ahoana andao amin'izay andrahoana izy. Ahoana ozy le anankiray aza miditra amin'izany ny anao te andrahoanao any fa ny anahy tsy andrahoako zany ozy nataony. Fa inona ary mety manontany tena ianao. Fa inona kainona tonga an'ireto olona reto ary naninona izy mirahavavy no nanapa-kevitra hoe andeha hohanina ny zanaka satria tsy nanantena intsony izy vokatry ny fanahiany ny anoanana, vokatry ny fanahiana ho faty, vokatry ny fanahiana noho ny anoanana manery. Dia satria arak'ilay teboka fahatelo tsy manantena ahita zavatra tsara hitrony le olona ao ambadiky ny tranga misy eo amin'ny fiainany noho ny fanahiana avelan'ny ibahana sy ameno ao anatin'ny fony. Anio anefany dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra aminao. Araka lika toko 12 dia ozy ny soratra masina manomboka 5:20 aza manahy isika. Amenna fe. Na inona misy, na inona mitranga, na inona miseho amin'ny fiainanao amin'izao fotoana, na eo amin'ny tokantranonao io, na eo amin'ny ditran'ny zanakanao io, na eo amin'ny tontolon'ny asa mandara ataonao io, na zavatra tianao any amin'ny tribonaly, aza matahotra ozy Andriamanitra, aza manahy ianao androany. Halleluja. Mbola veriko tsara. Mila ilozanao ny fanahiana ary aza velana ho azo toerana ao anatinao ny fanahiana satria izao ny fahamarinana ary fiangonana. Mila fantatrao zao fa rehefa nandrain'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika isika dia voalaza ny soratra masina fa natao hoe zanak'Andriamanitra. Averiko tsara. Jaona toko 1:12 dia manambara ny tenin'Andriamanitra manao hoe izy rehetra nandray azy dia nomena hery na hoe nomena fahefana mba ho tonga zanak'Andriamanitra. Zany hoe na iza isika efa nandray an'i Jesosy, nanolotra ny fiainanao an'i Jesosy, nampidirinao ato anatin'ny fonao Jesosy, dia mazava ny ambaran'ny soratra masina fa ianao
dia zanak'Andriamanitra. Alleloia. Ndao hitehaka ho andreo efa zanak'Andriamanitra isika. Rehefa lasa zanak'Andriamanitra ianao, rehefa tafafindra hoe zanak'Andriamanitra ianao, dia izao voalaza ny soratra masina. Isaia 5:7 ao amin'ny 9:10. Ary ny zanako sy ny asan'ny tanako izy Andriamanitra dia ahoana? Ka ho adidiko ihany. Ry zanak'Andriamanitra isany eo, na miakatra ny vidim-piainana, na misaotra ny fiainana aty ambonin'ny tany, dia tsarovy fa zanak'ilay Andriamanitra tompony zavatra rehetra zasy ianao. Zanak'ilay Andriamanitra velona zasy ianao. Dia ny teny Andriamanitra manao hoe zanako sy ny asan'ny tanako adidin'Andriamanitra ihany. Alleluia. Alleluia. Tena vonona tanteraka Andriamanitra ry havana. Ia sy karakara ny fiainantsika zanany. Averiko tsara. Tena vonona tanteraka Andriamanitra ikarakara sy ia ny fiainantsika zanany. Ka hoy amintsika zany, na inona zavatra mampanahinao amin'izao fotoana izao, dia raiso ifamarinana ity, zanak'Andriamanitra zasy ianao. Zanak'Andriamanitra zasy ianao, tsy miova ny soratra masina, tsy miova ny Baiboly. Rehefa nisoratana tato zany tenin'Andriamanitra zany hoe ny zanak'Andriamanitra, ny asan'ny tanan'Andriamanitra, dia Andriamanitra ny miadidy azy. Andriamanitra ny karakarana azy. Ohatra antsika mikarakara ny zanakitsika, ohatra antsika mandray an-tanana ny fiainan'ny zanakitsika, koa na inona misy, vonona foantsika ikarakara ny zanakitsika, maika ve fa Andriamanitra? Maika fa Andriamanitra! Fa niteny izy fa ho karakarainy ny zanany, ho adidy ny fiainan'ny zanany. Ka hoy amintsika ry havana, aza manahy isika. Alleluia. Aza manahy isika fa tena miahtsika Andriamanitra, tena mikarakara atsika Andriamanitra, tena vonina Andriamanitra andray an-tanana ny fiainantsika rehetra. Jereo ny zanak'Israely, 70 taona tany anefitra, tsisy sakafo tany, tsisy rano tany, fa namatsy azy foana Andriamanitra tamin'ny sakafo, namatsy azy foana Andriamanitra tamin'ny rano. Azo ary voalaza ny soratra masina, tsy nety rovitra mihitsy ny akanjo teny akodiny. Mety ho zany hoe mety ninona ary zany. Tsy nety rovitra mihitsy, tsy nety simba le kapa teny amin'ny tongony. Dia zany na zao vao vidiana kely firy volana dia efa mitongilana. Misy olona anankiray zao teny any, ohatra mbola tsara ty pasteur fa alao asina paingitra. Hainao fa nagaganady ity hoe le Andriamanitra ny teny tamin'ny Israely, mila miala eto amin'ny tany fampahoriana nareo, mila miala eto amin'ity tany fianjaly ty ianareo, mila miala eto ambany fandray vozany Egyptianina ianareo, fa hoentiko ianareo makany amin'ny tany Kanana, hoentiko ianareo le tany tena tsara sady mahafinaritra, hitsao ianareo. Teny an-dalana amin'izay, tsisy sakafo, tany efitra, tany tsisy ninina. Misy fotoana ary ny Israely moa tena nitomany mihitsy satria tena tsy miova mihitsy ny menu isan'andro. Tsy miova mihitsy fa isan'andro mitovy foana. Ary zay mihitsy raha tonga le ozy le voalaza ny Baiboly hoe nitomandra raha dia teny hoe manamana foana. Ianao sady tsy manao koa mbola monimony. Manamana foana itony, maina mihitsy ny ainay, tsisy ninenina izahay, tena mijaly izahay. Dia izy Andriamanitra, ory Mosesy, tovy manamasina ny tena ny Israely. Ao amin'ny boky Nomeria, toko 1:10, manomboka 9:20. Zao voalaza ny soratra masina manao hoe, koa lazao amin'ny olona hoe manamasina ny tenanareo ho amin'ny ampitso, dia hinan-kena ianareo, fa nitomany teo anatrehany Jehovah ianareo ka nanao hoe engane ka isy anome hena ho aninay fa soa ny hitanay tany Egypta, dia omeny Jehovah hena ianareo ka ho aninareo. Tsy ndray andro nananareo, na indroa andro, na adimina, na filoana, na 20 andro aza, fa hatramin'ny 2 volana mipaka, dia mandra-pivoakany amin'ny vavorinareo ka rikoriko anareo, satria nolavinareo Jehovah eo aminareo ka nitomany teo anatrehany ianareo nanao hoe nahoana re nivoaka avy tany Egypta izahay. 19:20. Dia io Mosesy, ny olona izay hitoerako zany hoe teny an'Andriamanitra izy, dia diso kaja ianao, hinan-kena 2 volana, ny olona hoetiko ankeka enetsy, ny lehilahy mahalilalana fotsiny enetsy,
ohatrany ty tena Mosesy kalme anao Andriamanitra aloha. Ianao sao dia tonga loatra ianao manoloana amin'ny fitabataba-n'ireto olona reto. Fa andraso aloha fa zange fananisan'ireo. Fa ny olona hoeto lehilahy fotsiny enetsy. Hainao fa ny lehilahy nge mihinana be rehefa mandeha tongotra. Tsy hivokona ray vilia zany a. Sa ahoana? Zava nisy fotoana nanao asan'Andriamanitra tany Andriana izy nona be zahay. No vavaka tendrombohitra izahay. Za tena vara izay tsy tia paty jaune. Fa niakatra tendrombohitra zahay no vavaka ho an'ny tanàna. No délivrance. Rehefa tena tendrombohitra, ady mifiry vao tonga teny nandady. Ny vehivavy ary nalefa miverina fa teo amin'ny atsasany dia verina. Pastera, tsy vitanay tsony teny. Ndana miverina izay tsy mahavita aho. Zay to hiakatra satria fitiny no mifanarahana. Tonga teny atapiny amin'izay zahay. Ka misy fianakaviana pino miambina pilona reny eny atapiny eny. Io fianakaviana pino io maraindraina zay tsy haiko tany amin'ny sivy mahery tany zay niakatra teny amin'ny 12 mahery zay tonga ny amin'ilay tena tapin'ilay tendrombohitra. Enjana ane zany. Ny hafanana amin'ny tena manindro mafy mihitsy. Fa dia asan'ny tompo ty. Dia niakatra ihany. Dia napiresaka zany indray mora mahay mampiresaka izay ihany. Tonga dia afaka misy tranona gardien kely ilay izy. Ay ve ho misy miambo nytony. Nitsofoka tao tsatrako teo am-pinanam-bary. Vary amin'ny vilia be mihitsy no hoanina. Samy nona faran'izay zokiny. Dia ozy nataoko hoe masto ka izy fianakaviana pino tao andriba. Masto Ramsey, inona vaovao? Manasa ianao, zay pastera niana. Hay,minahoana pastera. Tsy rehefa paty jaune sauce be loka misao tony eny aminay hoa. Fa ny anazina daholo loka. Dia inona zay? Mene, mantro pastera fa ato nge mpana be dia be vary masaka tsisy tompony zany. Zany ny ohatra vao maika minona ihany vao teneny tsisy tompony nono le vary. Hoaniko tia ny atsaiko any rahalahy amin'io aiza rahalahy maromaro. Zareo amin'io manao délivrance ary satria mizarazara tsika e. Za koatra tsaiko fa tody teo akaikin'le tranona garde. Ano, ninana amin'izay fa teneniko aminareo. Lanko. Vary be saraka ary minana be aka iza ty. Lanko paty jaune sauce niaraka tamin'ny vary maina. Mbola tsy ninana zany tany an-tranonay fa raha ataon'ny madamako zany. Dia fa ino ty lokanao tony madama. Fa ninana. Dia ohatra mihitsy nandeha tongotra dia nona be. Ka na tsy tiako ary naninona. Lanko ihany. Hoaniko ty ako. Sa hoana? Allo voky. Tsy izay miaingitraingitra. Lasa amin'izay. Rehefa lasa izahay. Dia teneko an'izay ny namako. Za nge ho efa voky. Fa taizanao inambary pastera. Tao anany natao tsy tsoto. Dia ohatra mihitsy teto ny Israely. Nona teny ampandehanana tongotra teny. Ny jany teny ampandehanana tongotra teny. Nanomboka tsy tia mana intsony dia ny dongotra ny entininana. Vao maika ny tomany amin'izay. Ny tatatata ahoana ity. Ozy Andriamanitra. Mosesy tenena amin'ny olona. Mana masina satria ny monomonina izy dia ny meloka tena treny tompo. Ny monomonina tsy nanaiky fitondrana. Tsy nankasitraka ny fitantan'Andriamanitra dia meloka izany. Ka tsy afaka nitsatrehitra Andriamanitra. Anaty fonoteny kely ty isika maha olon'Andriamanitra antsika dia izao akasitra foana ny fitondrana. Ekory foana ny fitantanana. Asa mba zatra monomonina zany. Asa mba zatra mametsiny an'Andriamanitra zany. Fa Andriamanitra fanapana tena mahalala hevitra everako anareo aho. Ary ny hevitr'Andriamanitra dia hevitra mitondra fiadanana foana. Amen ve? Elao fimonomononana. Aza mba zatra mametsiny ny fitondran'ny tompo. Mety aminao io matoa velany mana foana ny eo aloha. Mety aminao io matoa velany foana. Jerevoko akanjo. Zany ve dia efa tsy tokony apiaika. Efa 10 taona tena tsy mety rovitra ny akanjo. Efa 10 taona mandeha tongotra fa tsy nandeha vedety na nandeha sambo na nandeha tomobila. Tsy mety rovitra, tsy mety sima mihitsy le kapa. Na kapa viary. Zany ve tsy fa mahagaga atsika olona manaradia ny tompo e. Efa dia ahoana marina fa tena mahagaga ranga Andriamanitra. Sa ahoana? Na dia tena ohatrany hoe alao aloha mba asosorina kely ty dia amin'izay fa tsy simba vetivety. Dia ataony ary ananiny ary fa aza atao hoesolona kely. Ny anahy tsy avelako matsasy zany pastera fa tena enjana be naova mpanasa anazy dia ahoana ny anahy aloha anaovako imbetsambetsaka zay va sasana indray amin'izay mba maharitra. Fa ny andreto zanak'Israely reto ange. Ka jerevinareo hoe tsy rovitra mihitsy ny akanjo, tsy simba mihitsy ny kapa. Zareo mihinan-kanina foana, rehefa mandeha tahita-kapohana mivady dia misy robinet tonga dia magnoaka rano be. Mbola tsy napiaiky andreo any zany fa mbola ny monomonina. Ko akatoko le fonoteny, aza mba monomonina fa lasa meloka eny atrehan'ny tompo isika. Lasa mametsina an'Andriamanitra isika. Ka ozy Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Mosesy
Ateneno amin'ny olona malamasina ny tenanareo ho amin'ny apitso dia hoana ozy dia inan-kena ianareo satria tomany teo anatreo. Ohatra ny lasa mahatsiaritra any Egypta indray ianareo, ohatra ny ty verin-dalana any Egypta indray ianareo. Noho izany tsy maintsy mihinan-kena ianareo. Tsy ndray andro mikaniratra maso Mosesy, tsy ndray andro, tsy roa andro koa fa ahoana, tsy adimina, tsy afilona, tsy roapolo andro akory ary nomboka niodo Mosesy mba marina mafy raha ilazan'izany amin'ny olona za. Fa 3 andro, izany hoe ray volana na mbola tsy nahita fety eto ambonin'ny tany hoe ray volana no fety hinan-kanina foana isan'andro. Iantsana ane zany e. Fa tonga tokoa dia osiny Andriamanitra kalma aloha ianao. Enetsy nge le lehilahy ato e. Lehilahy ny enetsy manana vady daholo rehefa mali lalandreo. Misy zaza mambevavy eto tena amina tapitrisany, olona 3 tapitrisa omena hena ampiakarina daholo fe ny azandrano any ranomasina, ovonoana daholo fe ny omby rehetrarehetra aizy. Nomboka zany ny fanisany kajikajy ao Mosesy. Ozy Mosesy, ozy Andriamanitra tamin'ny Mosesy ny afovy ny tananjeo ho hitanao zany ozy na ho tanteraka na tsy. Inona tokoa zavatra nitrangariavana isaorana n'Andriamanitra lehibe. Fa tamin'ny fomba magaga tsy takatra ny saina tena marina voalazan'ny soratra masina. Rehefa hiasa ozy Andriamanitra, iza ny masakana an'izany. Rehefa Andriamanitra miasa riavanao, tsisy nizandrisy, tsy misy fahefana, tsy misy hery, tsy misy manam-pahaizana afaka nakana ny tanan'Andriamanitra izany. Mila mino an'izany ianao androany. Tanteraka soamatsara tokoa, tonga ny rivotra fa miaraka amina papelika beda, mihinan-kena zay, mihinan-kena amin'izay, isan'andro mihinana. Ka Andriamanitra efa niteny dia meloha, ataoko mihinana ianareo mandra-pivoaka le izy eny amin'ny vahavorona. Anao zany hoe mandra-patonga anao leo, tsy tia mana tsy tia papelika itsony ako, mandra-pialako eto ambonin'ny tany. Ianao fa nisy zavatra nakaleo anao teto ambonin'ny tany, zavatra ny manina, za efa nisy. Tamin'izaho mbola tao anatin'ny ady tamin'ny fampona. Dia isaky ny avy manao asa vanitosy izay mivady miaraka tamin'ny pastera Irena Toliara. Dia isaky ny alahady hariva fanatitra kely vao atao fire dia lany. Dia fotoana izay mandeha tongotra miala ny antotanjona aloha mandra-patonga eto amin'ny dalina. Ka efa alahady mandeha tongotra iny hariva vao tonga misy mpino mbola tsy tonga ny asa vaovao, dia misy mpino tsy tonga dia andanana anio vao vita ny fotoam-bavaka hariva. Lasa indray mandontona, naninona tsy tonga ianao madamo, naninona tsy tonga ianao rahalahy, mbola mamaky andray mpino zay vao niody hariva be efa maizina zay vao jabajaba mandeha amin'iny avy any antotanjona mandra-patonga ety amin'ny dalina ety Itosy. Inona amin'izay misy mpivarotra vavan'omby zay ao. Io vavan'omby efa voadidy reny dia efa tonga dia afaka hohanina ao e. Zany hoe tsy vetivety za fa tena nisy fotoana naharitra e. Dia isak'alahady hariva dia efa mividy tokolomaitso, dia mividy voatabia, dia tonga dia efa manapa-tonga ty akatso, dia efa tonga dia izay fanakaiky izay efatra. Dia inona andro izay natao? Sasa mikopakopaka vary, sasa manonga manenty an'ilay voatabia sy tongolo dia alefa ao ilay vavan'omby amin'izay. Tena entsana. Fa zany vao maheno hoe vavan'omby dia ohatran'ny zao ny oriko. Entsana izany. Andriamanitra, za amin'io efa mitoro teny am-piangonana, mita Andriamanitra tahina ny aninao, za vavan'omby. Mitany ny aninao sy ny ranonao izy, izay manompa an'Andriamanitra natao tahina ny anina. Zay amin'izay mety hoe vavan'omby indray raha reva efa ilay olona rehetra ilay client fidèle. Hainao zany client fidèle na vavan'omby zany, entsana ane zany. Asiany cadeau. Hainao lasa manazy cadeau na vavan'omby ianao. Tena entsana zany. Amam-bolana sa aman-taona no ohatra izany foana. Zao izay teneniko raha tafavoaka Andriamanitra ny androany. Dia teneniko izay sy vavan'omby tsy miaraka intsony. Mandra-pivoaka tetỳ amin'ny vavorona. Mafy ane zany e. Mezanao zany fa osy aho hoe tena hoentin'Andriamanitra ty amin'ny tany efitra ty dia vavan'omby ny lokan'ny tany efitra. Fa zao no teneniko amin'Andriamanitra, mbola ho tafavoaka eto andray andro ano. Dia misaotra ny tompo indray amin'izao za indray lasa mifidy. Ohatrany tsy mety amiko ty ohatrany efa tenaniny ty mba ho vaovay indray dia misaotra ny tompo hoe raha tsy nandalo tao amin'ilay anina zany tsy nandalo amin'ilay anina. Ka za miteny aminao io vitantara io e. Io vitantara io amin'ny
amin'ny anaran Jesosy tsy maintsy miovy ry fiangonana. Halleloja. Ka hoy amintsika zany, nanomboka ny asan'Andriamanitra, ny hetsika Andriamanitra, rivotra ny nampiasainy, ny tondindony ny herin'Andriamanitra, tandindony le fahasoavan'Andriamanitra, nitondra ny karazana mana ny teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely. Dia ninana izy. Ndray andro aloha, ninana voalohany. Dia osa zala, halleloja. Manomboka midona kely amin'izay le mpimonomonina fitomany. Inga rehefa mandeha fiainan'ny olona dia ohatrany izy tena mpivavaka e. Halleloja. Tsara ianao Jehova. Anompanao hatramin'ny farany faharovavalana kely. Yala pastera, tsofo rano. Impira zay nisy olona nyteny tany, pastera tsofo rano, tsy vavaka tsony. Aiza koa nisy pastera itsodranao tsy vavaka fa za diso fangataka e. Raha ohatra ka tena na zanompan'Andriamanitra hatramin'ny farany dia mbola sorako anao amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka ane zany. Dia tsofo rano ary pastera, tsy vavaka tsony efa mivavaka nefa tsy hitako izay ozany, ozatr'inona. Tsy hitako izay anona pastera, manao mpafoloka rehefa ohatrany tsy mety ny volako. Ametraha tanana délivrance zao tanana pastera rehefa teo ambony lohako jiaby. Efa hainao mihitsy tanany ihany zany na mikipy ary ianao. Ohatra mbola tsy mety miova ihany amin'ny fiainana, fa mbola iova io tena zany akaikinao mbola iova io. Mbola hitanao fiovanao magaga hoe dia ataovy amenina mafy sa. Halleloja. Tonga amin'izay ary. Ninana zareo ndray andro, ninana zareo ndro andro. Mbola nisy sasana ny rezerva ihany Andriamanitra efa tena tandremy manangonangona azy vetratratralina fa maraha simba fotsiny io. Ka sa tsy mbola fantatra zay rapitsandra lafa abitsony aloha. Sady manao voky be, mbola pipina tatsy. Jereva nandray, tsy anangona tsony izay vanomboka ny 3 andro, 4 andro, 5 andro. Mandrapatapitra ny 30 andro. Ny zanako, ny asan'ny tanako, aditiko izy Andriamanitra. Halleloja. Ny asa'Andriamanitra. Noho izany ry havana, ho atsika rehetra tonga eto amin'ny toerana ary dia izao. Anao atsika ny tokantrano izay manaraka amin'ny fahitalavitra. Izao ny famporisihako anao. Raha tianao analavitra anao ny fanahiana, na hoe olona efa tena tafalatsaka ao anatina fanahiana ianao dia ity ny voalohany. Mila mianatra isika mino sy matoky an'Andriamanitra aloha. Izay aloha tsy maintsy ataontsika voalohany. Raha tianao olona tena hoe ho lavitra ny fanahiana ianao, raha tianao ianao olona tena hoe tsy hainao anatina fiainam-panahiana intsony, dia mila mianatra isika ho iaho mino sy matoky an'Andriamanitra. Amainina ve? Andriamanitra mavita azy izy, Andriamanitra mahay zavatra rehetra izy. Atsoko anao ry fiangonana, miantso atsika rehetra, mila mianatra isika mino sy matoky an'Andriamanitra. Amainina ve? Faharoa, mila mino sy matoky ihany koa isika fa marina amin'ny tenin'Andriamanitra ary mahatanteraka izay lazaina izy. Amainina ve? Mila mino sy matoky isika fa marina amin'ny tenin'Andriamanitra ary mahatanteraka izay lazaina. Raha tsy izany mantsy, raha ohatra ka tsy mino isika, raha tsy matoky an'Andriamanitra isika, raha tsy mino izay lazain'ny tompo isika, ary tsy mino ny fataterahany teniny, dia sao mampatahotra anahy. Raha tsy izany ho iaho dia tsy haharitra hatramin'ny farany amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra isika. Izany efa ndresy lahatra fa ny kristianina ato amin'ity fiangonana ity, olona tena matoky an'Andriamanitra, olona tena mino an'Andriamanitra, mino ny fataterahany tenin'Andriamanitra. Ka ahoana ary ny tokony ataonao amaranako ny afatra dia izao. Hoy izao voalazan'ny soratra masina ao amin'ny Petera 1:5 eo amin'ny 9:7. Petera 1:5 eo amin'ny 9:7. Ary apetrao aminy ny fanahianareo rehetra fa izy no mianareo. Fanontaniana napetrako androany ry havana. Misy zavatra mampanahinao ve amin'ny fiainanao amin'izao fotoana? Misy zavatra mampanahinao ve amin'ny fiainana zanakao amin'ny hoavin'ny zanakao amin'izao fotoana? Misy zavatra mampanahinao ve amin'ny fiainan'ny vadinao amin'izao fotoana? Sa manahy ianao ny amin'ny hoavin'ny asanao na ny hoavin'ny asan'ny vadinao? Mety marary ihany koa ianao amin'izao fotoana ka niteny mihitsy ny dokotera hoe ianao dia tsy ho sitrana intsony ny aretinao. Ianao dia hinam-panafody mandrapahafaty. Mety izay ny teny dokotera satria izay ny fianarana, izay ny ratovy nandritra ny fotoana naharitra tany am-pianarana. Fa za efa imbe dehibe nahita olona tokony hinam-panafody mandrapahafaty fa tamin'ny fomba gaga tsy takatry ny saina. Rehefa tena natoky izy ka nino izy Andriamanitra afaka manasitrana. Rehefa nataony mivavaka, saorana ny tompo, sitrana izy, afaka izy, lasa vavolombelon'i Jesosy amin'izao fotoana izao ary tsy mihinam-panafody izany intsony. Amainina ve? Afaka tanteraka izy. No tahiny
fanahin'Andriamanitra. Dia izay mahatonga ana miteny amintsika zany araka ny soratra masina inona ny tokony ataontsika. Osy ny voalaza amin'ny Baiboly hoe apetraho amin'Andriamanitra ozy ny fanahintsika rehetra fa izy ny miahtsika. Miantso antsika zany ny Baiboly, miantso antsika ny soratra masina. Raha misy zavatra mahampanahinao, aza zatra mametraka amin'ny fanahinao any aman'olona. Aza petraka amin'ny tenanao any koa, aza petraka amin'ny vadinao na ny olona manodidina anao, aza petraka amin'ny olona izay nieritreretinao avany olonanao, fa miantso anao Andriamanitra androany, apetraho amin'Andriamanitra ny fanahinao rehetra. Hoy androany, nafiry ny fanahinao amin'ny anaran'i Jesosy ho raisin'Andriamanitra tanana izany. Raha say ianao ametraka amin'ny fanahinao eo ampelatanan'Andriamanitra. Ka hoy aho hoe vonona ve ianao ametraka amin'ny fanahinao ampelatanan'ny Tompo? Vonona ve ianao ametraka ireo zavatra mampanahinao eo ampelatanan'Andriamanitra? Raha vonona ianao, mbola misokatra ny tanan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mbola misokatra ny tanany, andray an-tanana ny fanahinao. Ny fanahinao rehetra ozy tsy ny teny isy ny anankiray ny anankiroa amin'ilay zavatra mampanahinao, fa nafiry zavatra mampanahinao dia ho raisin'Andriamanitra tanana izany raha sahanao manipy ilay izy eo ampelatanan'ny Tompo. Amen. Andaontsika napa-kevitra ary ametraka ny fanahintsika eo ampelatanan'Andriamanitra avy hatrany. Farany indrindra dia izao no teneniko amintsika. Andao toerintsika sy roantsika ireo karazana fanahiana. Matetika mantsy ny fanahiana dia manana loatra ao anatin'ny vanim-potoana andalovantsika ady sarotra. Ao anatin'ny vanim-potoana manahirana dia te hanafika foana ity fanahy anankiray atao hoe fanahiana ity. Ampitahoriny ianao, ampirorony ianao, na izay efa tsy tafavoaka intsony ianao, fa manomboka izao toero, roay, ailio ilay fanahiana, fa za miteny aminao tsy maintsy mpandresy, tsy maintsy afaka, tsy ny fanahinao ihany ny tiany Jesosy ho avotana, tsy ny fanahinao ihany ny tiany Jesosy ho vonjena, fa hatramin'ny fiainanao androany mila mandray fanafana amin'ny fiainanao, mila mandray fanafana ny ara-bolanao, mila afaka amin'ny fiainanao, sady andovan'ny lanitra ny fanahinao, notahinanao ety ambonin'ny tany. Halleluja! Ivavaka isika tompoko hisaotra an'Andriamanitra. Raha eo misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny teny nampitondrainao ato eto. Minkasitraka Tompo, mamindra fo amin'ireo olona izay any tokantrano, mamindra fo amin'ireo olona izay manaraka an'ity fitombavaka ety any tokantrano amin'ny alalan'ny televiziona, mamindra fo amin'ny mpino rehetra koa atao anatin'ny trano fivavahana. Mifona aminao Andriamanitra, mamindra fo tanteraka ianao, mamindra fo tanteraka ianao, mamindra fo tanteraka ianao. Mifona aminao ary Andriamanitra velona ilay mahefa ny zavatra rehetra. Mamindra fo aminay Tompo ianao, mamindra fo aminay ianao Jesosy, mamindra fo aminay ianao Jesosy, mamindra fo aminay ianao. Niza ao anatina fanahiana amindreo fo izy Jesosy. Ianao nefa nyteny aza manahy ianareo ny amin'ny aina, aza manahy ianareo ny amin'ny notafiana. Andriamanitra eo, misaotra anao satria manamarina ny teninao aminay ianao. Tsy avelanao hanana fanahiana izahay, ninona tranga misy aty ambonin'ny tany. Misaotra anao Tompo. Vavah tsara isika. Raiso fanahy masina nampy atsika. Raiso fanahy masina hitona fiadanana ao am-pontsika. Avy aloha Jesosy hanapaka ao anatinao androany. Avy aloha Jesosy hanapaka ao anatinao androany. Ianao zay ao anatina fanahiana amin'izao fotoana, inona zavatra mampanahinao avy amin'ny fahasalamanao, mampanahinao avy amin'ny fiainanao amin'ny fitsarana, satria mety bodon'olona amin'ny fanananao, mety mandalo fitsarana amin'ny zavatra tsy natao ve ianao. Aza manahy ianao, amerariny Andriamanitra, amoakanao amin'ny voninahitra izy. Mety ao anaty fanenjena ianao no fivavahana, mety manany amin'ny tokantranonao ianao ny fanenjehan'ny vadinao, mety manany amin'ny fiainanao ianao ny fanenjehan'ny fianakavianao amin'ny fivavahana. Mijoroa ianao an'i Jesosy fa ianao izy, tsy amelanao iady rery izy, tsy amelanao iady rery izy, tsy amelanao iady rery izy. Misy olona maro eto, izay ao anatina fanahiana. Apetrao amin'ny Jesosy ary ny fanahianao, apetrao amin'Andriamanitra ny fanahianao. Ianao any tokantrano, omeo an'Andriamanitra ny fanahianao, akilo amin'Andriamanitra ny fanahianao.
apetrao fotsika ary ny tanantsika ndao tsika hanotritra aloha dia angina tanteraka aloha saintsainao eo alohanao ilay Andriamanitra niresaka tamin'ny Mosesy izy le niteny hoe amasiny ny tenanao fa raha pitso dia iova ny tantara ireo zavatra nampitomany ireo zavatra nampitanondrika ireo zavatra nanahirana afaka manova izany tantara izany Andriamanitra nitomany ny olona sahirana ny olona tany anefitra fa Jesosy Kristy le Andriamanitra velona nitrantsehitra ka namatsy azy ireo raiso ny fanamasina aza vela miala amin'ny fonoa misy ny tananao raiso ny fanamasina indrindra ianao izay manana fanahina ianao izay ao anatina ranomaso ianao anaty fanenjehana ianao izay ataon'ny olona tsinitsinina sotra tompo kasio ny olona fanamasina kasio izy midiran-tsehatra Jesosy eo raiso tanana ny fanahiny raiso tanana ny fanahiny Jesosy eo mamindrafo ianao ny olona tokoa afaka mety manampy fa voafetra ny vitany izay voafetra ny fahalalanay fa midiran-tsehatra Andriamanitra eo ianao ilay tsy manapetra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy hivavaka ho an'ny olona tonga eto raiso fanafana amin'izao fotoana hiafatrafatra io fanamam-panahinao io hiafatrafatra io fanany fanahiny eo androany ireo dia volotona ny olana nitona ny aretina nitona faravana miafatra dia mandeha daholo aingana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy didina fanantahotra miala fanahina miala anatin'ny tokantrano miala amin'ny ara-bolana miala anatin'ny tena zany miala ny amin'ny asa zany amin'ny anaran'i Jesosy didina fanantolatahotra didina fanahina raiso fanafana amin'izao fotoana izao ireo karazana fanany fampisaviana rehetra e fampisaviana mandravany tokana